Ilaina ny fanomanana ny tantsaha mba ho matianina kokoa izy ireo amin'ny asa izay ataony. Noho izay antony izay indrindra raha no nahatonga ny praiminisitra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria nidina ifotony nijery ny zava-nisy tany Ambomiadana sy Laniera, Omaly sy Androany. Ny akon'izay. Tetikasa iray izay vatsian'ny gouvernemanta japonais voly ny OVOP na ny One Village One Product. Tetikasa izay mikendry ny fampiakarana ny fari-piainan'ny vondron'olona ifotony mba hiadiana amin'ny fahantrana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana io tetikasa io dia nisy ny fanaovana sy ny fifanarahana na signature de convention nataon'ny praiminisitra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria tamin'ny filohan'ny kooperativa roa izay anisan'ireo mahazo tombony anatin'izany tetikasa OVOP izany. Tsy tonga ho azy le fanomezana ty ny kooperativa reto satria misy business plan nataonareo ary zay na voahajanareo antsakasandavana zany le izy zay no mahatonga le fanolorana ty zavatra ty satria hita fa tena nampisehonareo tanaty business plan zany le fahaiza-manaonareo fa indrindrindrindra ny ataoko hoe ny firaisan-kina amin'le fokon'olona. Ny Omaly dia fanaovana azy ny tamin'ny kooperativa Redina no natao teny Ambohimiadana, kooperativa izay ivondronan'ny mpanao valia izay mahavita valia 100 isam-bolana ka ny 570 ireo dia ahondrana avokoa fa ny 500 no amidy eo amin'ny tsena anatiny. Anisan'ny manentana ny olona amin'ny fambolena bararata ny ONG Bararata satria ahina olana izany raha tsy misy ny fepetra raisina. Nisy ny fanomezana samihafa natolotra Omaly mba hoentina ampiroboroboana ny asa izay atao eny an-toerana. Ny Androany kosa indray dia ny fanaovana sy ny teo amin'ny praiminisitra lefitra sy ny filohan'ny kooperativa Sidfas no notanterana teny Laniera. Raha ny fantatra dia ny 520 isan-jato ny legioma eran-tany dia azo ambolena eto Madagasikara. Anisan'ny olana mbola sedrain'ny mpamboly raha ny fantatra ny resaka tany na ny sécurité foncière. Sarotra raha ny voalaza ny manao famatsim-bola na investissement amin'ny resaka fambolena satria dia eo amin'ny 5 taona eo vao miverina ny vola. Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny primatura lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria dia tsy mitsaha ny manohana sy ny manome tanana ho an'ny fampandrosoana izay manomboka eny ifotony ary ilana firaisan-kina raha ny voalaza ny ady atao amin'ny fahantrana.